Naneo ny fomba fijeriny mahakasika indrindra ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao moa solombavam-bahoaka Namboasary Atsimo Solange Angèle ity parlementaire ity dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny tokony hirosoantsika ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ary miantso ihany koa ny tenany amin'ny tokony sy ny fitoniana maritra eto amin'ity nosy ity. Mampiakapeo ny mpiasa eo anivon'ny orinasa mpanodina taretra ao Bevala DP Amboasary Atsimo. Nalefa chômage teknika ny mpiasa amin'ity orinasa tantanana vahiny ity. Tao anatin'ny fidy volana no tsy nandray ny karama ny mpiasa 700. Noho izany dia mitaky ny fanefana ny zony izy ireo amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovatenana izao ny mpiasa amin'ny Bevala DP. Nampiasandreo zahay tanany vaovao tendresa karama. Rehefa tsy manao an'io zany zahay dia ataon'ireo chômage tsy manapetra. Raiky zay. Faharoa. Latasy 10% na pekary 10%. Nefa karama tsy miakatsy. Fahatelo. Miasa roa andro zahay vao velo andro raiky. Dia tsy maneka zay tompo foton-drano fandevozana efa tsy misy tsony le fandevozana. Mbola manjaka zany le colonisation amin'le bazary io. Dia tsy maneky zahay fa mitaky ny zona io. Efa misy fitobolana amizao zahay tsy miasa. Hatramin'izao zay tsy miasa. Gardien avao zany miasa me dia mpiasa matory tsy miasa. Zay tompoko atin'ny varoanay. Manao antsoava ministeran'ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy ny mpiasa amin'ireo orinasa mpamboly sy mpanodina mba hijery akaiky momba ity raharaha ity.